RTL. Anio fa 17 novambra taona 2024 tonga soneto amin'ny fandarana mpanapitisa zay karakarain'ny RTL miaraka amin'ny commissaire jeu zay efa eto monsieur Monet zay efa eto dia ny vahiny tsy maintsy atsotsika mandroso alaizy monsieur Monet dia iny no vahiny isika amin'ny tia anio tia manahoana ianao manahoana tompoko tela rehetra dia izy moa anaranao raha tsy mandiso azafady madame Juliani miarabany madame Juliani zao ary to dia afaka manodina ianao an'ity kodiarana ity haotony le kodiarana banareo ny tokantrano ihany koa zany zay tenodinodina ny kodiarana dia manao RTL Monet nareo manomboka ny 5 000 ariary dia manao fana 1000 ariary ary ny fandehany lao dia rehefa nodina izy dia mahazo 200 000 ariary mbola manana vitany anankiroa ianao mbola nosa tsy anohy tsony mbola anohy anohinona mbola anodina anodony ary aodony ary ka ho atsika aodony tsara kosa fa ianao vetsivetsy tany izy efa miakatra izy zany zay aloha manohy miakatra anohy sa hijanona treo hijanona treo mbola afaka manohy ianao fa tsy manina mihitsy tena hijanona treo fa tena sura eny ary ka dia arotsika ny tale araka hivaritra atao amin'ny RTL Madagasikara anolotra ny loka iaraba anazy dia izay sy toy izay indray no namarina ny fandarantsika tamin'ny tia anio tia veloma dolo tompoko RTL.